atsika miaraka amin'ny fivavahany tarify zay hita ihany fa ohatrany mikitika ny sainany maro ny vahoaka. Na izany aty zany izy aloha de présenteko aminareo ny tenako moa directeur interrégional ny gouvernement vaovao ny ato ankavia monsieur Hadj, izy zany ny amin'ny distribution électricité ary mifandray amin'ny branchement zay matetika mbola resantsika akeny ankamaroany. Ato zany monsieur Tchadli Wander, izy moa zegny ny tompony andraikitra vaovao satria ny créenay zany ny cellule de communication. Izy zany ny fanerasera akaiky kokoa aminareo amin'ny hoavy agny. Ny voalohany aloha zany entiny agnazavana ny mikasika le tamin'ny herinandro lasa teo misy telotelo andro misy déclenchement indroa intelo agnatin'ny andro raiky. Minimo moa zany zay mbola tsy tafavoaka satria zay vonontegnanay vao tonga mbola nandeha tantanarivo avy eo niverina misy le problème. Izy regny zany mizara roa manko zany ny phase après na cyclone rehefa mitranga ohatran'regny. Ny voalohany de igny stady raccordement igny zany hoe provisoire le olo efa mangataka misy efa herinandro tapabolana de nenjena nanao raccordement ngamba hitatsika regny câble la mandeha ambony tany nefa raccordena fotsiny de mirehitra ny jiro fa mitaraigna le olo. Ny faharoa zany de ny mise en norme, zany hoe rehefa mba mirehitra aby le jiron'olona de natao ndray zany ny normalisation zay hoe misy poteau lavo eo moa le moyen matériel atsika na de teo zany fanampiantananarivo tamin'ny resaka provisoire igny fa lasa dolo zany jiaby de magnantso kelikely atsika ny soran'Andriamanitra manana 32 mégawatt moa atsika aketo zay ketriketreny direction générale amin'ny hatramizay nefa 24,7 no ilainy midika zany fa le délestage resan'olo io karazana fomba fiteny diso zany izy fa déclenchement no mitranga. Ny anankiray tamin'ny voalohany any somary tegna hitatsika hoe elaela aritry afenanay tamin'ny larobe igny câble tegna câble 35 000 volt no latsaka andro alina manao andray zavatra sarotra raha tokony izy ne tokony andro maraina fa natao andro alina igny any izy natonga ny adindoso adintelo ohatran'izay ngamba fisehoana fa le déclenchement taty afara mbola tsy normaliser les installations raha ny agny amin'ny partie production zany no resahana tsy normaliser satria ngamba hitanareo regny câble mbola latsaka amin'ny tany misalateur sy ny tany tsy vo mietsika kely fogna varatra na misy secousse kely de lasa fa ny fahitako azy ngamba raha ny marqué taminay tao ny 25 de ny 30 minutes ny farany lafo farany ela fa ny sasany dia teteo amin'ny 15-20 minutes ary ziny tsy tegna jiaby fa zao moa zany efa tonga daholy regny izy hitanareo DG nivoaka teo igny équipe-ny Enelec avy agny Antananarivo, équipe-ny Jirama Jirama avy agny Antananarivo niezaka nandamina le sélectivité zay anisany manahirana antsika aketo le fitaovana nanao réglage de mety ny tegna miala aloha sarotra mandaigny raha mizoto firenena ohatra antsika zao ka de hoe tsy misy ny déclenchement fa hoe hanatsara le réseau no tegna tanjony satria efa maro le technicien nanafatra mihitsy zay avy tagny Antananarivo mba ho maromaro miaraka amin'ny appareil maromaro réglé azy de mba efa nilamindamina ngamba izy eto agnatin'ny telotelo andro zay moa fahitatsika. Ny mikasika ny branchement ngambany aloha ameko ny chef de service ny distribution nagnazava azy satria agnisan'ny namparary olo tamin'ny tanàgna aty mihitsy ny branchement izy moa zany efa ny fampiresahana ihany indrindra fa le olo milahatra sy ny tany hita fa tena sahirana de nitadiavana hevitra izy igny de ameko ny lehibe ny distribution ato nagnazava mikasika ambara amin'ny fomba ofisialy eto zany fa manomboka amin'ny volana marsa de anomboka ny branchement de ho affichenay any amin'ny Jirama officiel amin'ny Facebook zany ny olona rehetra mahazo branchement ka eo amin'ny 900 isam-bolana zany branchement ampidirinay 900 isam-bolana ka mandrapahatonga mois de juillet inonay tsara fa vita daholo ny branchement eto Tamatavy izy rehetrarehetra zany hoe le fitaovana efa tonga ao Antananarivo fa mois de mars izy tonga eto amintsika Tamatavy de tsy mila mihaino resaka olona tsony fa mijery ao anatin'ny page Facebook hoe aiza no misy za
daty ovina za toko manatolotsina satria ataonay ao ny programme hoe ray ano a dia vizao a amin'ny daty zao izy manatolotsina zay ngamba ny kasika ny branchement no ny fandaminana dia ato aloha ny fandoavana devis manomboka raha mipitso fa mbola hiverina ihany izy io a rehefa milamina tsara ny branchement satria isy fomba fiasa vaovao zany atao mikasika branchement zany hoe mety mbola ho alamina io zany le fomba fa tsy ho ela be ohatrany taloha ntsony ny resaka branchement fa iezana zany raha manao androany manao demande a mivoaka après 2 jours ny devinao a dia après 3 semaines raha tara indrindra dia efa mahazo jiro zay zany mahatonga hoe somary ajanona kely aloha izy anenjika le olona efa nandoha aloha zay jusqu'au mois de juillet zay eo amin'ny 2500 io zany le olona efa nandoha vola mbola tsy vita ny asa dia ezanay vita jusqu'au mois de juillet izy manomboka mois de mars zany zay mikasika an'le branchement zany a misy an'le matériel ingambany a efa tsy tokony agaganareo zany fa le compteur ihany zany no ataony anatin'ny facture sy ny main d'œuvre efa misy toerana efa mifanarahana amin'ny direction générale hoe agny mividy an'le câble miaraka amin'ny facture zany hoe le jirama zany mba satria zay le problème teo tsy olona aminareo fa nanomboka 2013 mbola misy olo tsy tafiditra jiro zao ireo agnatin'ireo 2500 zay ndesany namana iaza teo dia natao mihitsy zany hoe mba ilana am'ireo tsisy matériel le matériel ho vidina ny magasin zay zany le fomba fiasa hamboarina vaovao mba tsy sy le zavatra tahorana ambadika sy ambadika rehetrarehetra dia mba ho transparent le zavatra amin'ny zavatra ataontsika jiaby zay dia compteur ihany no ameny miaraka am'le olona mametaka azy anareo no mividy ny matériel amin'ny vidiny agny andabodika dia le olona 2500 io enjenay amin'ny fotoana malaky aloha le 600 zay 600 moa zany par mois zay ezana enjena igny a vita igny miditra am'izay le olona vaovao dia mba tsy saturé dia tsy avitra tsy alay mpanandry zany le hoe izy ane no atao aloha izy ane no atao afara fa avoaka amin'ny site any moa igny na ny rano zao somary afarafara kely rehefa tonga ny matériel fa alohany mois de juin io efa manomboka koa ny rano dia le principe mitovy ihany zay ngamba le somary nampihina anazy kely fa mikasika ny efa resana ihany koa mikasika le tarif zany a aloha ngamba izy igny ameko ny zandrilahatra diliato faly moa ny tegnako zany a miarahaba na mpanao gazety maro be tonga aketo ary faly koa moa ny tegnako agnatin'izay miarahaba atsika vahoaka atsika mpanjifa agny atokantrano agny dia izy moa araka ny volagniny taleto io misy ny fiakaran'ny tarify zay nampiaikaiky ny mpanjifa tato ato izy igny moa efa niresahigny ihany izy igny tamin'ny mois de décembre igny fa angamba zany a misy matsina regny misy naregny io agnatin'ny maro ny jirama dia eo amin'ny fiarahamiasany ministerany angovo ny rano sy ny hydrocarbure dia ny ORE zany hoe office de régulation de l'électricité zany nisy zany ny ajustement des tarifs vis-à-vis ny asa goavana fanarenina ataony jirama amin'izao fotoana zao dia nisy ny ajustement de tarif ke zay zavatra zay moa anisan'ny zavatra hoe misy tampoka amin'olo le raha fa kanefa zany betsaka moa ny fatiantoka zay misy amin'ny jirama zay a eo amin'ny sehatry ny électricité io satria manko hitatsika iaraha mahita zany ny fiakaran'ny solika amin'izao vidin'ny solika amin'izao fotoana zao eo koa moa ny asa fanarenina goavana ataony jirama isan'izany moa izy ny resahiny lehibe ny distribution ilek dia agnatin'izay moa nisy ny fiakarany fampiakarana ny vidin-jiro ho fanarenana ny jirama satria manko
resahina foana zany a fa tiantoka le raha misy marina satria moa ny jirama zany a misy zany a mividy izy a 1000 ariary nefa mivarotra izy eo amin'ny 500 latsaka an'izay azy misy zany 370 izy zao ary misy ambanimbani'izay io zany misy ny 25 kilowatt ho an'ny olona zany a mi consommer électricité zany a inférieur ou égal 25 kilowatt igny zany tsy miakatra igny eo amin'ny 141 kilowatt 141 ariary par kilowatt zay zany ny vidiny fa izy moa na dia eo aza ny fiakaran'ny vidin-jiro a magnentina foana izay a ny amitsika mpanjifa manologna zay fiakaran'ny vidin-jiro zay mba économiser zany ny fampiasana énergie io rehefa mazava moa ny andro a mba pihana ny jiro ao an-tranotsika ao a rehefa tsy ilayntsika moa izany a de esorina zany a ny zavatra mandeha amin'ny jiro rehetrarehetra fa tsy avela mandeha midarihetra fo zany le raha mba